Taranaka efatra no miasa mamaky vato ety Ambatomaro ho an'ingaranay vo mianakavy. Miasa ety avokoa ny reniny, miampy an'izy mivady sy ny zanaka manjafin'izy ireo. Amin'ny fotoana tsy fianarana, mandalo ety na ireo ankizy mbola mianatra aza. Rehefa vacances dia rehefa misy fotoana tsy ianarana, manao ohatra hoe manarivadika fotsiny rehefa misy rehefa le avy manao examen dia vacances dia manampy any. Akoatra ny fitahiana izay 12 taona ankehitriny, ny zandriny vavy 7 taona ihany koa no sisa manohy ny fianarana amin'izao fotoana izao an'ity ankonana iray ity. Ny akoatran'izay dia efa mandray anjara amin'ny famakiana vato avokoa. Hafa nefa no novinavinay ny renin'izy ireo. Eritreretra eo tafita amin'ny fianarana nefa fasany mijanona tena daholo ny sasany. Fa izay majinjaka eto izao sisa mbola manohy ahy. Mbola tafita mbola manala baka, mba mahita asa hafa. Izany fa indrindra nefa tapaka tena daholo. Manodidina ny 30 taona izao no efa nivelomany Ranaivo mianakavy tetỳ amin'ny famakiam-bato Ambatomaro. Tsotra ny paikady ho azy ireo amin'ny fivelomany ety ny hitadiavana izay atokona. Misy ny fitsipika amin'ny feny asa famakiam-bato ety Ambatomaro. Tsy azon'ny zaza tsy ampitaona hiasana ny ety an-toerana. Misy ihany koa ny fijerena manokana ireo zaza sy ankizy tsy ampitaona zanaky ny mpiasa ety. Zay ny texte voalohany. Fa rehefa midina ambambany dia ny ankizy 12 taona dia efa afaka miasa. Saingy tsy manao asa voafetra. Dia rehefa jerena le fetra nefa dia 9 ora. Ka tsy mitovy amin'ny olon-dehibe ihany hoe zany rangaty. Hoe modimbe tsy azo atao mampiasa zaza sy ampitaona nefa azo atao ihany ka ilisa. Dia reny zany le takina satria ny lalàna tsy vitany hoe izay texte roa izay fa misy zavatra kely be tabe amin'izay ao anatiny ao dia anka rehefa mampiasa zaza tsy ampitaona ny olona mahay lalàna dia hainy manodika ny hoe kahiny io misy tena mbola tena te antany anareo amantsy anareo mpanabe eto. Anisan'ny mpikambana ao anatina fiarahamonim-pirenena miany ankizy. Aiza ho aiza isika amin'ny resaka lalàna. Zay moa efa anisan'ny tena tiako atongavana ihany koa tany rehefa anontaniana voalohany hoe manahoana ny fivoaran'izy io raha any amin'ny lalàna kokoa no jerentsika. Move manaraka vaninandro. Mizava misy iainantsika kehitriny zany le lalàna misy eto amintsika ary tena ampiarina ve izy io sa misy ny tokony ho fikitihana na fanavaozana fanatsarana ny lalàna ampiarina amin'izao fotoana izao makasika ny resaka fampiasana ny ankizy. Efa maro resaka ataon'ny fanjakana efa mbola maro koa ireo asa sy sehatra ilanan'ny fandraisan-jara ireo lafikely sy sehatra rehetra. Tsy maintsy tapahana amin'ity fantrany mantsy. Tokony ho tapahana mihitsy nyity fantrany ity amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ataon'ny fanjakana, ampiatra ny lalàna, ampiasa vola amin'ny fanabeazana, anamafy ny fanaraha-maso. Zay no ho an'ny fanjakana. Ho an'ireo sehatra tsy miankina kosa dia esorina tanteraka ny rojo-pamokarana ny asa atao ho an'ny ankizy. Eo koa no tokony andraikitra ho raisin'ny fiarahamonina dia arovany ankizy. Misy ataony tatitra amin'ny fanararotana amin'ny ampiroboroina ny fanabeazana, amboarina ny toerana ahafahan'ny ankizy manao hevitra. Zany rehetra zany raha atao bangotokana dia mbola olana lehibe miandratsika izay asa atao eo anivon'ny ankizy manerana Madagasikara. Ho an'ny fanjakana sy ny fiarahamonina dia ny ankizy miasa dia ankizy, ny atao hoe ankizy miasa dia ankizy, raha ankizy miasa iray no jerena zany dia azo atao hoe raha mampiasa ankizy miasa iray tsika dia ohatrany hoe maty ny nofiray na hoe very ny zoa, potika teraka ny zoan'io zaza iray ampiasaintsika io. Koa no fiaraha-mientana antsika zany dia ho fandomana dodatabatra ataon'ny fanjakana dia ireo tiany teo ambony ireo no tokony anaovantsika ino moa zany fanentanany miara-mientana antsika afaka mandany tsy fararahana sika hoe tsy ekena ny fampiasana ny ankizy zaza tsy ampitaona dia ka inona le raha ohatra zany ka resaka lalàna ny resantsika ny lalàna amin'izao ve manome vahana ny fampiasana ankizy sa miaro ny ankizy amin'ny raha ohatra ka tsy maintsy hiditra ao anatin'ny tontolo ny asa izy misy mba fiarovana ve raha le resanteo mantsy moa ve nareo manao atsisika
na plaidoyerie makasika ny resaka fiarovana ndraiky zao izy ma tsy vita fotsiny resaka hoe fanjakana aza ampiasana ny ankizy na arofony ankizy na zao ny ankizy fa aizany lalàna satria mifototra amin'ny lalàna daholo zavatra rehetra io misy ve ny tantsoroka entiny vovonany fiarahamonim-pirenena nareo zany zao ohatra me tafiditra anatin'le izy nareo PFSCE misy ve ny tantsoroka entinareo ho an'izay sa de hoe de efa zay atao fanjakana eo fa mampiatra izy tsara tsy mampiatra izy de efa ona moa le hoe ny te malagasy ataka atao aminany reny hoe de mahazo misaotra tompoko de tsy mahazo misaotra tompoko ihany inona ny hetsika ataonareo anatin'izay amin'ny resaka lalàna zay ny ampisin'ny plateforme mihitsy a de ny fidina mifidirana ao anatin' zay atsisika zay zany raha vao tsisy an'izay zany a de mirava zay de dikan'izay zany a tena io mihitsy zany tena sakafona isan'andro miady amin'izy io ahoana ary le atao mampafantatra zay a an'ireo sinoa efa mifanaovana misy any zay moa zany fa teneniko any izy hoe Madagascar signe plus vite que son nombre raha nikilika zany tire plus vite que son nombre fa izy indray signe plus vite que son nombre de noho izay zany a dia ampatsiahivina zareo hoe le tamin'ny 1991 nge ka nisy an'izao tamin'ny de reny rehetrarehetra reny zany a de ampatsiahivinay a any fanjakana hoe efa nisy an'ity sonity a efa nisy an'ity zavatra ty ratifianareo a efa nisy an'reto a de am'izay zany satria ny fanjakana manko miovaova amin'ny mpitondra miovaova mpitantana miovaova daholo ny anatin'ny birao ary miova daholo dossier apetraky anao androany a afaka embolana le izy a efa tsy le nametrahanao anazy tsony no ao a fa efa olona hafa de verina hatramin'boalohany indray fitakiana hoe tam'izany zay de nitaky makasika an'izao de aiza ho aizy iny de mbola manao rappel sy rehetrarehetra noho izany zany a le antom-pisinay zany de zay misy hoe amerina antadidy sy anazava indray hoe tia efa nisoniavitsika Madagasikara noho izany a dia andao a mba tanterahana le izy ndraindray koa ma misy zavatra vita soni fa tsy misy mesure d'accompagnement de lasa ohatrany hoe faona fotsiny zany le izy vita ny soni fa le izy tsy azo ampiarina akory kay tsy haiko na misy moatsy zay natonga nanontany mantsy de nisy fifanarahana atao amin'ny OIT na ny organisation internationale du travail laharana fa 730 zay efa tamin'ny 777 sy arivo izy io namerana ny taona farany ambany azo hoe azo ampiasana zany hoe nizaza ohatran'izao taona no azo ampiasana izay raha ny tanjona fototra moa de ny hoe anafoanana tanteraka ny fampiasana ny ankizy na tsy tonga mety hoe tsy tonga am'izay ve tsika fa nisy taona ny fametrahana mihitsy ny firenena rehetrrehetra ny firenena zay nanao sonian'io hoe tokony mametraka ny fetra taona ny firenena hoe nenay a zao taona ihany mahazo miasa tafiditra indrindra ao anatin'ny fametrahana politika ampitantanana ao amin'ny firenena ho an'ny fanafoanana ny asa ho an'ny ankizy nisy zao tam'izay raha ny voafaritra tao anatin'ny fanarahana laharana fa 730 iny hoe ny fetra taona ho an'ny fampiasana ankizy a de voafetra ohatra eo amin'ny 10 taona ary telo amby folo taona ny fetra raha toka asa somary maivana zany izy fa tsy tena asa mavesatra be ny atsika teto Madagasikara tsy de tena voafaritra mazava tsara aloha zany mba ohatrany nasika raha mety misy tokoa le izy araka le tenenao teo hoe voafetra ohatra zao na ohatra zao fa ny mpitantana nanasony fotsiny tam'izany ary ny taty arina mety nanaraka fotsiny an'izay nataony teo aloha misy ny asa zay hita fa tena efa zava-doza tsika asa resan'ny ramatobako teo moa le izy hoe naneny amin'ny resaka minina ny resaka fitrandrahana ohatra zao de tena mametraka mihitsy an'le hoe asa saripady mandratra mamono kanefa de misy ankizy latsaky ny 10 taona miasana amin'izy ireny nefa raha ny voafaritry ny fanarana lana 730 io a de ny asa mampidi toza de ny ankizy 7 taona farafaratsa 7 taona zany hoe 9 taona raha ohatra ka misy ny fanarahana manokana eo amin'ny firenena tsika nefa mahita an'izany to Madagasikara ohatrany latsaka lavitra zany raha ny ankizy miasa ao anatin'ireny zay natonga nanontany rehetra hoe nanontany hoe aza ho aiza ny atsisika na ny lalàna mahita Madagasikara manarak'andro ve izy io mo ve fanaraka amin'ny toejava misy ny odidi-piarahamonina na ny contexte social eto amintsika am'izao fotoana zao resantsika ihany moa zay re aveo mety isy ihany koa ny fandraisana ny antso avy aminareo mpanaraka ny fandaharana ao arin'ny faingo satria naraka mandeha be le fotoana ry izy menata naraka faingo vetivety sika de iverina eto reo aveo andray ny antsonareo amin'ny 038 14 882 24 aotra telo valo ray efatra valo roa efatra
na ny 032 888 19 aotra telo roa ray roa valo 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 ray sivy zay larina fanareo miditra mivantana rehefa aveo a miresaka makasika zay hoe tontolon'ny fampiasana ankizy zay mety ihany koa filazana ny zavatra misy any amin'ny toerana zay misy anareo any hoe ny aty aminay ohatrao zavatra misy zavatra mitranga ilana zany fampisanana fandarana teo anany fandehany miompana kely amin'izay resaka hoe zoniny ankizy sy ny resaka fampiasana ankizy zay isika aloha mifandarana ho an'ity aneo ety faingo vetivety ary andro raha manantsoa miverina eto any zay rehefa aveo a eny ary andray ny antsonareo iza aya fa resaka ihany koa manony resadresaka ihany mandrapisy ny antsona ny fijoroana vavolombelona na ny torapo avy aminareo a makasika an'izay resaka hoe fampiasana ankizy zay rehefa miresaka fampiasana ankizy itsika de efa nitenen'ny luka teo ny dikatsotra n'le fampiasana ankizy rehefa mampidi-bola io mampiasa le ankizy ianao idiram-bola de efa izy zay tafidira fampiasana ankizy misy afatra ihany tonga ato a fanontaniana salama dafa ny fahantrana ny tena mahatonga ny fampiasana ankizy eto Madagasikara hoy izy tomponantoka amin'izany ny mpitantana noho ny tsy fisian'ny politika mazava amin'ny resaka fampiasana ankizy io zany ny afatra tonga ato salut Cool FM dafa tokony hojerena manokana ny lalàna makasika ny fampiasana ankizy ngamba tenenina tya satria na ny ray aman-dreny aza tsy mahalala akory ny hoe mampigadra ve sa tsia izany tsy azoko tsara le izy mety hoe zay ngamba hony tokoa ary izy menada manahoana ny makasika ny resaka sazy tokoa raha ohatra ka misy an'izay fampiasana zaza tsy apotona io matsy matetika vao resaka foana ampiasa zaza tsy apotona ranona de nitoriny ranona de zao de zao de zao de ny ray aman-dreny iza daholo ny voasaringitra anatin'ireny rehefa miraikitra ny hoe ataontsika hoe fitsarana zany na noho ny fitoriana makasika ny fampiasana zaza tsy ampotona io ny tsara fantatritsika aloha zany de zao hoe raha ohatra ka iary sazy fanagatrana daholo ny zavatra tsy mety rehetrarehetra mila manamboatra fonja ngezangeza misy tsika fa tsy tafiditra daholo satria ao anaty zany so mety hoe tsy voatsikaritritsika fa le fampiasantsika n'le ankizy le afany ambanivohatra de le oentina tia Antananarivo de le miasa ao an-trano iny vao tsy ampy taona iny de efa tsy mety de le tsika aloha zany atreto de mbola mijana amin'ny hoe tsy mety de resaka amendement zany le izy hoe tenenina zany hoe tsy mety nataonao fa ajanona tsara atreo aloha fa tsy misy hoe iny fa de hoe penal manko matetika tonga de hoe mikatra raha ohatra kosa nefa ohatra hoe nafatiny an'le ankizy le asa natao zany vao misy resaka ohatra hoe enquête na ohatra zany mety hitarika any amin'ny fanagatrana an'le olona any koa zany zao mbola dadavana niady sisika hoe fa rehefa tsy mety ary zany nataon'le olona inona ary zany tokony no sazy miatra amin'le olona fa eto mbola maivana zany le hoe le sazy vita amresaka lalàna ny resantsika teo ihany zany hoe lalàna eto amitsika aloha zany mbola na misy ary de tsy ampiarina loatra raha ny zavatra nefa be deabe ny ataontsika hoe raha nyresahanao teo a ambony de ambony ny tany fampiasana ankizy any amin'ny faritra mahatsiatra ambony ohatra tsy afiakatrany amin'ny 520 isan-jato de nefa ny lalàna mihany izay ankizy miasa zay tsy araka ny tokony ho izy mamaiky atsika zao tadidiko ngama zao tamin'ny tafiry taona misy an'le famosirana hoe resaka fanolanana ny tena niazakazahana de fisirina zay manolana ohatrany nefa atreto koa tsy nisy loatra ny tena fampiarana an'le izy na niteraka resa be mola izy rehefa niteny koa ny avy any amin'ny vondrona eropeanina hoe ohatra nahoana ny zon'olombelona momba an'io de miresaka zon'olombelona tsika de le zon'ny ankizy nefa ohatra tsy de voaresaka loatra nefa raha zany taza tena ambony de ambony zany de etrety raha misy ankizy folo zany eo de ataontsika efa saika ny fito am'ireo folo reo mandeha miasa fa nitelo sisany mianatra na misitraka an'le zony mety tsy mianatra koa raha va hoe tsy miasa fotsiny salama Cool FM Emmanuel Tiatoliara tsy miraharaha zon'ny ankizy ny olona am'izao noho ny fiainana sarotra fahantrana asa tsisy fanararotana fahefana anana ny sasany sy ny sisa salama Cool avy aty mena be tsy mahafatsy raha ny hevitro ny mahatonga ny zaza tsy ampitoana maro miasa eto Madagasikara de fijaliana miopapana ny fitondrana ty mahatonga izany
sy anarana ihany le nareo le mandeha fafatra de am'izay mba fantatra hoe izy avy any an'iny le azonareo atao miditra mivantana tsy voatery amin'ny alalan'ny SMS ihany averiko larina 038 14 882 24 aotra telo valo ray efatra valo valo roa efatra na ny 032 12 888 19 aotra telo roa ray roa valo ray sivy zay larana fanareo miditra mivantana ho an'ny filazana ny hevitra satria iza eto de tondra taridresaka ihany fanareo afaka miditra mivantana milaza ny hevitra reo teo anaty fandehany lasa izy afatra misy fanontaniana ty ry zareo anareo misy ve ny solution izy mivantana azo amahana ny olana makasika ny fampiasana ankizy amin'ny ankehitriny inona zany mety hoe solution anankiray aloha zany lisy zany misy zavatra mifampiankina misy andraikitra ataon'ny fanjakana misy andraikitra ataonay vovonana fa misy koa andraikitra ataon'ny fiarahamonina firy tamintsika zany zao no efa déclaré hoe le olona ato ambadika anay mampiasa zaza-tsy ampy taona izy hitantinanay mampiasa zaza-tsy ampy taona izy tsy sahanao an'izany tsika de lasa mandringa ihany le izy de noho izany zany tena fanentanana zany ho atsika rehetrarehetra mpiaino atsika rehetrarehetra fiarahamonina tena hoe rehefa misy tranga misy de manaova interpellation teneno toroy aiza manao an'izany any amin'ny tribunaly azo atao zany any amin'ny polisy azo atao zany zany zavatra zany fa tsika ndraindray hoe ay karidada tokosa nge avanay de nefa izy tsy manara-dalàna tsika zany tsy tsika mbola mandeha hevitra be manana fo be tsika fa tokony zay zany zavatra nantsika manaraka an'izay de zao nisan'le fantanina voalohany teo le hoe vokatry ny fahantrana vokatry ny fahantrana fa de lasa tsy manatsa zony ny olona nefany fa iza le tokony mamelona tsy le lehibe ny tokony mamelona dikan'izay zany le ankizy zany tokony mbola ao anatin'le zo hoe velomina ary ny atao amin'ny isan-jato ny ankizy ny saika betsaka eto Madagasikara noho izany zany ny zo voalohany tokony mandeha voalohany zany de nenareo satria voalohany marefo izy faharoa betsaka izy fa itsika zany lehibe zany tokony mandefitra ao anatin'ny tsika hoe fampiarana lalàna tsika tsy manaiky hoe zoatsika tonga de hoe tsisy misy vokitina kely ny zoana vehivavy tonga de anangana ny valomasy nareo fa ny ankizy tsy voanina ny zoany izy tsy afaka miteny firy hoe zay hitako zay de aiza manao tsy izy no hitako azy misy afatra tomo hoe salut dafa alohan'ny teny anareo fianarana ankizy mianara mamaky teny aloha ianareo ato SMS rehefa manahirana anareo ato mamaky azy Jerry inilazaina misaotra Jerry misaotra anao marina mihitsy zany faneho-kevitra ao zany mialohany tenenanao anay koa de tokony manafatra le olona mpandefa afatra ianao hoe mba soraty tsara le izy satria tsy miakana aminay le izy fa zay rehetra fa miezaka maminany ange zao ngamba le tiano teneny fa misaotra anao ry Jerry avy eny alazaina fa ilaina ny tamberina tahaka an'ireny hoe mianara mamaky teny aloha salut Cool FM ho andray aman-dreny sahirana sy ankonana marefo de tsy ilaina mihitsy zany lalàna miany ankizy zany satria zarana aiza mba misy ankizy miasa manampandray aman-dreny ao amin'ny ankonana anjofy morondava ahoana ny hevitra makasika an'izany ny hevitra any amin'izany misaotra anao nandeavany SMS na tsikaritra ny zava-misy eny manitra zany zarana azahoany misy zarany ary zasika aloha ny antso fa misy anso tafiditra ty de reveo tsika bako miaraba tompoko miaraba kono de ahoana fandeha iza de avy aiza de ahoana fandeha rado ve ty varajano ndao rado zavatra masaika tiako tenenina zany de zao dadadadaina foana le zoniny ankizy fa tsy hita zay tena hoe inona le fampiarana azy le amaivanina loatra zany le zoan'ny ankizy kanefa misy zavatra tokony maivana noho ny fampiasana azy azo tsampotona tiako tenenina zany todika amin'le fanjakana manokana raha tena hijery ny zoniny ankizy marina reo ny fahaserana ny ray aman-dreny efa manahirana tokony ataonareo gratuit fampidirana amin'ny mpianatra dia ameo kahie ameo fitaovanareo fa tsy nitosika fameno ho an'olona malala mitady
sy ny olona manana tokony afaka hiasa no tohananareo reny no matomatisanareo olona tokony hiasa ny reny amianareo tosika fameny amianareo amanetsy sy ny rehetrarehetra fa maninona raha ny fampianarana ny tohananareo ara-pitaovana mba handeha hianatra reo zanak'olona reo a tsy hananany ray aman-dreny ny fahaseranana zay ny mahatonga an'le olona mampiasa an'le zaza satria sahirana izy hitaiza an'le zaza ao an-trano dia tsy nahita fianarana le zaza dia lasa ampiasaina zara ary misy olona hitaiza an'le izy ka le fanjakana mihitsy zany no mety tsy mitateraka satria tokony ho tonga saina ary aza saziana koa raha le olona mampiasa an'le zaza sy le anina satria ianareo any tompona andraikitra voalohany ianareo tompona andraikitra amin'ny fanjakana ka mava omana po mieritreritra dia tongava sainanareo sotra to misaotra ny rado avy eny avara-drano moa zany mitondra n'izay fanahoan-kevitra zay mitovitovy am'le ty aza sasiana le olona fa ny fahantrano mahatonga azy mampiasa zaza mety manakola zay na ohatry ny tapaka le ay ty moa ny azy dia efa manomboka toy vakana am'izay fa dia resantsika angama rehefa aveo fa raisika ny antsy manaraka deo na fandehany allo salama tompoka iza dia avy aiza ia miarahaba tompo miarahaba lanto a lanto avy eny amin'ny deuxième zany ie lasa lanto afaka miverina lanto rehefa aveo fa lanto avy eny amin'ny deuxième marola raha le fia ho any teo a fa ino koa azy ohatrany tadididiko ohatran'izay mandra amalo nareo amina kasika le izy teo aloha aloha tsy andray antso ary aloha fa le ramse avy eny amoron-dava ny teny teo ho antsika malagasy ny zaza dia nateraka ho betsaka ho arena raha izitsika ny fitrandrahana mika ny atsimo reo zaza naterareo miteraka betsaka izy mba ampiasainy araka aminy hitrandraka mika satria raha mitrandraka an'ireo karenana mika zareo dia mila olona izy mba tsy ho karamainy zany ny vola mba tsy satria mila le mika ohatrany hoe jugement alaina any ambanin'ny tany any dia reo zanan'ireo any mifanampy aminy a hitrandraka akan'le mika misy fotoana moa zany efa nandefasana n'izay sary zay dia reo zanareo mifanampy reo no mamelona ny ray aman-dreny noho izany mifanampy zany ny zanaka sy le ray aman-dreny no fampiasana an'le zaza fampiasana ny zaza tsy ampitoana arena ho azy zany no fananan'ireo zaza betsaka reo naterana an'ireo tsy ho ampianarina fa hifamelona ary zao amelona an'ireo ray aman-dreny nateraka ho ampiasana zany eny tompo dia hoana ny fandehany efa tafiditra ianao iza dia avy aiza tsiry avy aty asoavina ihany iza hoe tsiry tsiry avy aty asoavina ndao tsiry ndao tsiry ay nezany mba eritreritro amin'ny fanjakana amin'ny fampiasana zaza tsy ampitoana raha tetratra zaza tampitoana sika topoka aloha dia zao ny zavatra voalohany indrindra fanomezana asan'ireo ray aman-dreny zay ny ditako hoe mety indrindra fanomezana asan'ireo ray aman-dreny fa raha ty miasa ny ray aman-dreny moa ataony ahoana nampianatra ny zanany na mifafahana ho an'ny zanany fa mifiasana ho an'ny zanany fiasan'ny ray aman-dreny tokony amin'ny famorona asa ho an'ny fanjakana dia zay ny zavatra hitako hoe mety indrindra fa raha etsika ny teny hoe toroy ihany na fa mampiasa zaza tampitoana aperaka ho atrana ry zanao inona lasata anitatsaina tsy ampony sakafo tsy ampony zavatra hoaninao atany tsy mety anitatsaina le zaza avy eo a lasa mandeha fokasiala mety angalatra mety vehivavy mety ahidi-kodinanao tsy fanaony dia zay no aniko hoe ny ray aman-dreny fa rehefa tsara fotsy le ray aman-dreny mandeha manana zoano azy ny zaza fa rehefa hoe ny anin'androany dadavin'androany a tena mbola sato ny hoe anadantsika eto Madagasikara ny zoniny aty tena sato zany fa rehefa miasa ny ray aman-dreny manana fo tsaratsara dia mino fa tena hoaza tsara ny zoniny aty dia ndraba niesetra avy aty asoavina tsinondra fa dia mahasoa reo sia misaotra ny tsiry avy eny soavana fanekevitra moa zany anazy manakabarinalapo mahalala dafa tokony jerena manokana lalàna momba fanabeazana Madagasikara indrindra ny fitaovana ara-pédagogie atao anefa ny formation fitaovana tsisy avy aty aboeny zaka fampianarana sy fanabeazana moa zany iny resahany iny namana iny salama kolo a noho ny tsy fisina ny mahatonga ny fampiasana zaza tsy ampitoana Jean aty Andoharany fotsy ihany salama e dia ahoana ny fandehany ny fahitako an'le fampiasana ny ankizy tsy ampitoana dia vokatry ny fahantrana ihany ny tena lasibatra amin'izany a dia ny ankizy avy any ambanivohatra vokatry ny tsy dia nahitana fianarana dia lasa voatery miasa ny tsy ampitoana ary zay a fa tahina ihany sotra ny tahina manakambara aloha nareo sa mbola misy an'le anako manko zany le toetsatsika le
nitoko hoe ratsy ohatra zany le izy hoe rehefa vehivavy dahoana fandeha Alfred Siviarian ndao Alfred tantarao niay zany dia aza meno radio Alfred tonga de hoanareo rera zay tafiditra moa zany rehefa fanarahantsika eto foana rehefa iantso a de vonona aloha ny radio de ao amin'ny telefônina no meno fa mifakaheno tsara sika eo anaty telefônina raha tsika nantsy manaraka ary teo na ny fandehana ia monsieur Lanto ndao monsieur Lanto salama ianao tantarao le loha hevitra mia zany zao ny mba teniko sady afatra ataoko amin'olona hoe na lehilahy ianao na vehivavy alohan'ny hanambadianao de mandiny tsara aloha hoe manana bagazy ve ianao entina hamelomana an'le ankohonanao satria rehefa hanambady ianao tsy maintsy hiteraka le hoe fanambadiana aloha iny eo ihany satria mety hoe vokatry ny fitiavan'izy roa manokana fa le eo amin'le zanaka mihitsy zany ny tena tsinjofoko amin'izay hoe mandiny aloha hoe manana hamelomana an'ireo ve ianao zay vao manao an'le izy fa ny fahavoazantsika manko a tsy manana an'izay bagazy zay koa fa maika ny teraka fotsiny de avy eo tsy velona le zaza de iny lasa ny filoham-pirenena no mahazo tia nefa tsika ny tsy mandinika vao manao zavatra namena tiny zao ny filoham-pirenena raha nanao an'le hoe fisana fifandrindrapiterahana tany Tuléar nefa zay ne mahatonga azy nanao an'ireny fitsinjovan'ireny raha ny tena marina arak'izay teniko zay fa titako zay amezana tiny azy amin'izany ary ny zavatra mahagaga de ity tsaiko nareo mirahalahy raha mahare-marika fa za mahita mihitsy hoe ny olona mpanan-karena indray malaina miteraka raha ny tena marina fa ny olona sahirana ny tena mery miteraka tapitra ny roa minitra ny monsieur Lanto afaka miverina monsieur Lanto rehefa avy eo tsara manamarika fa roa minitra foana ihany fa neo-kevitsika mba ahafahana mitsinjaran'ny fandraisana anjara miarahaba anao de ho na ny fandehany salama tokoa manahoana daholo nareo salama e tsara sotra Vati Tomasina ihany Zakino resaka fampiasana ankizy ya marina karaha eto Madagasikara maka atao ihany volavolan-dalàna fa tsy de misy fampiarana firy le izy noho n'iny zay araka le tenin'olo tereny tsisy diso fahantragna diso tafahoatra fa naniny ampahantraigna misy ankizy ampiasaigny tsy afantatra gauche droite amin'ny zavatra misy amin'ny firenena misy anazy zay mbola targetra zegny mitondra te de nagnano zay zavatra zay daholo fa mbola de nisy loatra fampiarana zegny fampiantragna zon'ankizy satria raha ny fanjakagny mahay mitondra misy tamberina andraikitra raha fa mametraka zo araiky izy amin'olona amin'ny firenena araiky misy tamberina andraikitra miverigna amin'le famitahagna le zo sala amin'zare tsy mety misy olo mahatafagadran-jareo vo mipetraka lalagna tokony amin'ny fadisoagnanjare misy lalagna hafa ndraiky mamahan'igny ndraiky koa tsy diso foana igny de raha karahan'zay zegny ataonjare fampiasagna amin'ny resaka lalagna ny zon'ankizy tegna tokony isitaka zony le ankizy noho ny fahantragna ray aman-dreny tsy efa manoatra satria ray aman-dreny misy tsisy asa koa ndraiky le zazy tsy maintsy hihinan-kany de voatery tsy maintsy samy miaraka mitady sakafo elo hoanigna aloha izay mahatonga an'ireny fampiasana ankizy tsy mety efa fampiantragna ny lalagna zegny problème fanjakana de eto koa karaha eto zao misy afazo falentahaka ray misy mera zegny agny mirehareha mihitsy tsy ny fidina re vahoaka za vola anahy nipitrahako teky meranay aty zany vola anazy nipitrahany tamin'ny toerana teo ny tsy ny fidina vahoaka ary anareo izy menasy mihitsy anareo mba ndeha hitory aiza moa ndeha hitory anareo zany diso egna ataony menasy amin'olona misaotra ny babia fa tapitra ny roa minitra tapitra ny roa minitra ny babia de miverina rehefa avy eo afaka miverina ihany fa
resaka miera tsy miera anao afaka miverina anao mitantara an'zay raha ohatra ka fa resaka fampiasana akizy aloha zany tena resaka eto nivon-dresaka eto manakola zay nareo mendasa toizaka aloha famakina ny afatra ato fakeo de aveo tsika many mitapany faharoa sady isy akizy ho avy eo rehefa aveo efa vonina ato izy naranareo izy aveo rehefa aveo misy akizy iresadresaka amitsika satria ohatrany hoe mitory tsy misy proof zany rehefa tsy akizy miresaka de ahoana ny fandehany fatafiditra ianao salama tompoko iza de avaiza avity tomasina efa tafiditra ianao lasa ndray izy satria kolo ny kolokolo aza tena efa feno indrindra ny fitsarana any ka tsy isy olona ho voakadra anareo zany raha mbola io mpitondra kaboraraka io ny analana ny mpitondra io tena tokony atao vaindohan-draraha fa la ny andro fotsiny amin'ny fandaharana tsy de mahamaika sy possible mihitsy azafady Théodore avy aty fianaratsoa sotra Théodore amin'ny fainokevitra raha tsika ny antso manaraka teo na ny fandehany salama tompoko salama tompoko avity tomasina ihany iza le avena tomasina John avity tomasina randa ndao John tantarao ary zao zany le problème misy izy io zany resaka an'ity zany resana eto io John avity tomasina ka toy aza mino radio anao fa tonga de toizo io zany olana misy karan'izao tsy miampahantsana le vahoaka de avekeo gandragandrana fahatany ay mo tefantaranjareo hoe zolankizy zany allo ohatra fa ahoana ry John efa toizo foana aza mihaino radio ianao aiza moa tsy afantaranjareo zany zolankizy zany fa le vahoaka manta mihitsy tianjareo gandragandrana voalohany zay faharoy hoan'le za tsy mihaino radio lavitra radio za io vomaikary anao mihaino radio misy taraiky be zany tsy mihaino radio azahitanareo problème misy any karan'izao tsy miampahantsana le vahoaka aveo le olo mahantra fa ampiarina le lalàna voalohany mihaino radio John mato mitaraiky be ohatry izy vao mamaly fa ela be zao ny resahana an'le hoe aza mihaino radio ianao de zay vao tonga any aminy fa raha mihaino telefôny izy tokony mahafantatra tsara hoe tonga de raha tsika na tsy manaraka ary aloha de ahoana ny fandehany zaranga tsy mihaino radio zany lavitra radio za io ndao ary tantarao ary toy zao ary zao zany le zava-misy tsy miampahantrana vahoaka de avekeo zanako sahirina koa izy gada ao zay ao zay tena mbola verina mihaino radio reny tsy mihaino radio araka le profile mihaino radio ange tonga de eno e raha mihaino telefôny anao tonga de eo no eo anao de mamaly an'le resaka fa tsy hoe miandry an'le tambiary-pio avy aminao ahoana de ahoana fandehany tafiditra anao raha tsika ny tsy manaraka miaraba odilo valy odilo valy avy any izy manahirana resaka zoniny akizy ohatra de firenena ihany zany indrindra izy olombelona zoniny akizy mianatra nefa ny fahefanana le vahoaka de zaka misikazavoany le akizy mafimafy io dilo valy mitenena mafimafy kely fa ohatrany tsy mahalatsaka raha eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina ndray zao ka ohatra hoe anao andeha hitory hoe misy mampiasa tsy ampytaona ty mbola olana ty ny tena olana eto amintsika zany amin'ny resaka zo sy lalàna de le rafitra mihitsy le rafitra eto Madagasikara mihitsy zany mbola tsy mety loha le manara-dalàna fa raha samytika eto zao nanara-dalàna tsisy fiainana manjary anao na mahatonga izay manahirana be le izy satria anao lo andeha hitory any fokotany fotsiny ianao efa tsy maintsy ao aloha de efa miainga ny kolikoly ia metao kely zay vao mipetraky ty taratasinareo ty zay tsy andehana le raha mangety fa io zany miakina kokoa amin'ny toe-tsaina angamba mety amezana zoan'ny akizy rehefa vonona zany ny fiarahamonina ho metsika zoly akizy de mety io fa raha resaka lalàna ny kiloanany io manahirana ihany hoe za nandeha hitorany rakoto na rabe azy fa tena mampiasa zazatra ampitrony izy mety fampilako mba ny fiarahamonina ary fa zany mila politika mazava sy manara-dalàna manara-penitra miainga avany atapiny amin'ny io ohatra hoe ny filo zao izy mitsy mametraka reto ny zavatra tombotsy hoaniny akizy raha ohatra hoe nitosa 1 milliard tany amin'ny banque mondiale izy ohatra hoe 4 millions am'ireo ohatra hoe iarovana azy iny mety izy atao mangarahara le izy satria zaza fiaramana zany le akizy indrindra fa malagasy reto zany lasa mamelona le mpitondra sy mpanao politika fotsiny fa tsisy tanderana ndraikitra na ikely ary tanoho izany miakina amintsika vahoaka ihany io misaotra anao Dilan am'izay fanehoan-kevitra zay fa ny akizy tokoa ange tsy ndray aman-dreny ihany ny tena mampiasa ny akizy hitadiava-bola fa na ny mpitantana koa azy raha tsika mahalala fa matsim-bola maro isan-karazany mahakasika an'io resaka atao fitaovana mihitsy hoe eto aminay de maro be ny akizy ka raha tsika malala nisy ny
famatsim-bola tany aloha tany makasika ampiasana makasika ny resaka fanampianan'ny ankizy fampianarana indrindrindrindra sy ny fanabeazana fa lasa misy politika tsaraka tokory izy alantsika marala plan sectoriel de l'éducation izay nametrahana ny 3 sous cycle de 3 ans ho an'ny ankizy zany tantsoroka amin'ny fanabeazana fa tsy de hita loatra izay nampiasana an'ilay vola eny ho resantsika eo ihany moa ny tsipiriany makasika an'izay reo avy eo isy ihany koa ny fijoroana vavolombelona fizarazahana zany hoe zay misy zany amin'ny mahavovonana anay de tena tsy miditra mihitsy zany zay rehefa resaka hoe politika fa iny zany any anaty asa mananazy ka no iny faneho-kevitry ny olona tsara aloha manamarika ho an'le olona miaino sao de mietreritra reo hoe mpitantana na mpitondra le vahiny eto ny vahiny eto a de vovonan'ny fiarahamony pirenena miany ankizy eny miany ankizy zany hoe miaro ny ankizy mia moa de dika zay ohatry resaka parrainage ka midika izy amin'ny teny malagasy de mazava tsara hoe amin'ny teny frantsay plateforme de la société civile pour l'enfance et pour l'enfance zay re resaka am'le miany ankizy na ho an'ny ankizy moa zany tsy mpitondra akory le tsy mpanao politika le eto tsy mpanao politika misy maetreritra mantsy hoe mpanao politika leo de mpitantana leo de alao tenenay anisan'ny fiarahamony pirenena ohatra fiarahamony pirenena rehetrarehetra na société civile le so de mieritreritra nareo inona moa atao plateforme tokoa tsy fantatro ny plateforme am'le resana hoe vovonana de misy fikambanana misy ONG miditra ao anatin'izy mandrafitra le plateforme zay fandraisan'ny Lucas teo misy fitopolo mahery izy teo raha